fahamarinana manandratra ny firenena. Isaorantsika an'Andriamanitra ry havana ny tombonandro no meny antsika ka mbola nahatrarantsika indray ity alahady mahafinaritra sy sarobidy ity dia ny fety ny Pentekosta izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika hatrany ny fiadanany. Dia samy hitombo amin'ny fahasoavan'ny Tompo isika rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Andriamanitra fitiavana ianao. Ianao Andriamanitra ray, sy ianao Jesosy Kristy zay nandrotsaka ho anay. Ny Andriamanitra fanahy dia ny fanahy masina izany, zay isaorana ianao, ankalazana ianao, iderana ianao ry Tompo. Ary dia ankehitriny miomana indray, handray miafatrao izahay. Koa dia zany fanahy masina izany inge no hiasa manan-kery eto amin'izao fandaharana izao, ary ny ranao sarobidy no andrakotra ihany koa ny fandaharana sy andrakotra anay anadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fanahy masina no ametraka ny teny eo ambavany mpanomponao, ary dia mitenena ianao Jehova o fa vonina iaino izahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay teny tonga nofo. Misaotra ry Tompo tsara. Amen. Ry hava-malala, ny tenin'Andriamanitra zay hobanjintsika amin'ity alahady ity dia zay voasoratra ao amin'ny filazantsara. Filazantsara nosoratany Matthieu 5:20 ka ny andininy 7:10 ihany, vako toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ary dia hotoizana ao amin'ny filazantsara mbola soratany Matthieu ihany ka ny andininy 2:20 ary amin'ny andininy 2:20 sy ny 7:20 ary ny 7:30. Rehefa hita dia amin'ny anaran'ny Tompo hatrany no amakitsika azy. Dia nentina tany amin'ny Jesosy ny lehilahy anankiray zay demoniaka sady jamba no mona. Dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Andininy 7:20 Jesosy no miteny, ary Belzebouba no amoako ny demoni, iza kosa mba hamoany zanakareo azy, ary noho izany dia izy ihany nompo tsara anareo. Ary ny andininy 7:30 zay tsy momba ho Jesosy Kristy dia manohitra, ary zay miara mamory amiko dia manaka. Amen. Ry havana, ny Matthieu 5:20 ny andininy 7:30 dia teny fampitandremana natao amin'ny Jesosy Kristy rehefa avy nanao ny fanoharana momby ireo virjina 10 izy, zay ny 5 dia adala fa ny 5 kosa endry. Eny ry hava-malala, mino izahay fa laninao tsy anjery ity fanoharana ity miaraka amin'ny evi-panahy fonosiny, fa zay tiana asiana tsindrim-peo hamafisina dia ny teny hoe miambena. Iarahantsika malala ny dikany hoe miambena. Zany hoe raha anatin'ny tenin'Andriamanitra dia aza manao antsirambina, evi-panahy zany, aza manadino fiaraha-mivavaka, aza kamo mamaky ny tenin'Andriamanitra, aza malaina mandinika ny baiboly, aza manao tahaka ny jentilisa, ka ny andro tokony fiainany, ny fotoanany dia laniny amin'ny zavatra tsy mahasoa izay tsy mitondra na inona na inona. Ary aza mandany vola foana amin'ny aitraitra, fa raha mba manan-katao ihany afafazo amin'ny asan'Andriamanitra, ny volan'Andriamanitra nomeny ho tantanitsika. Ary aza adinoina miambena fa mbola ampamoana nge isika ry hava-malala. Karakarao ary ny madiniky ny Tompo, ento ambavaka, vangio ny marary, ampaherezo ny voatanany an-tranomaizina, ary mitory ny filazantsara. Raha olona nandray ny osotry ny fanahy masina, raha dekona ianao, lo olona, mpampianatra sekolelady, zany no asa fanomponao, dia aza mianina fotsiny amin'ny hoe ny fiangonana aza mbola mikatona, ny fiangonana aza mbola voafetra ny olona afaka miditra ao, fa mitadiava zaza, ankizy,
olona piraitanindrazana ho tezaina ho be azina amin'ny tenin'andriamanitra fa sady mahasoanao izany ny mahasoa ny hafa ihany koa. Ampiasao ny talenta noraisinao tamin'andriamanitra, ampiasao ny fanomezam-pahasoavana raha tanora mpamorokira ianao, satria fantatsika fa eo amin'ny fiderana no mitoetra Andriamanitra ivavahantsika. Ary anisany tena mahafaly azy ny fiderana ataontsika mpanompony, eny fa na dia tsy manahoana aza ny feontsika na tsy manga aza, fa ny fo no dinian'Andriamanitra mandinika ny fo izy mamantatra ny vo. Miambena koa hoy ny apôstôly Petera ao amin'ny epistily voalohany nosoratany ao, eo amin'ny 5:5 ary 7 moa izy ry havana no miteny hoe: mahonona tena ozy izy miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany toero izy ary miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Eny ry havana, ao amin'ny epistily voalohany 4:9 eo amin'ny 7 izay ny apôstôly Paoly moa nanoratra azy ho an'ny mpino tany Korinto, dia mampirisika ihany koa ny mpino izy aninona hanao famiriam-bola ho an'ny olona masina tany Jerosalema. Ary amin'izao andro ankehitriny izao ry havana, dia fantatsika fa betsaka ireo mpanompon'Andriamanitra mpitory filazantsara matianina no tena mila vonjy amin'ny kristianina malala tanana. Koa raha matsiaro tena fa efa nandray maimaimpona isika, dia manomeza maimaimpona zay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary ato anatin'izao fiatrena ity Covid-19 ity, dia iza ry havana no ifamonjy, iza no ifanometanana, iza fa tsy ny samy mpiray fanantenana ve, tsy ny mpianakavy ny finoana ve, tsy ny samy mpianatry ny tompo ve, izay nanambaran'ny tompo hoe: didy vaovao ozy izy nomeko anareo dia ny mba hifankatsiavanareo, izany no afantaran'ny olona rehetra ho izy. Eny, na ny tsipino zany, ny mpamosavy sy ny sisa zany, fa mpianatra ianareo raha mifankatsy. Ao amin'ny filazantsara soratany Jaona ao amin'ny 7:12 ao izy no manambara izany, eo amin'ny 4:7 raha tsy diso ny fitadidintsika. Ka rehefa manao izany isika, mampiatra izany didy mpifankatsiavana izany, dia satria izany no porofo marika ahafantaran'ny jentilisa fa mpino isika dia ho voataona mora foana izy ireo. Tena mahafinaritra ry havana miaraka amin'ny tompo, ny manompo azy, ny miasa ho an'Andriamanitra, Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, ny Andriamanitra ny Baiboly. Ary Jesosy dia mampianatra antsika ihany koa haninona hiasa dieny mbola antoandro. Zay nambarany amin'ny filazantsara soratany Jaona ao amin'ny 7 ao: miasa ozy izy raha mbola antoandro, satria ho avy ny alina ka tsy afaka hiasa intsony isika. Zany hoe rehefa alina moa ny andro dia matory no atao, ary ny alina ihany koa amin'ny hefim-panahy dia midika hoe rehefa mandao an'ity tany tia rehefa maty. Voafetra tokoa ny fotoana ry havana hijanonantsika eto amin'ity tany ity, koa aoka ararotina ny andro azo anaovantsoa fa ratsy ary miaratsy izao fiainana izao. Ny filazantsara soratany Matio 2:12 ny 2:20 nivakitsika teo dia mirakitra ny asa fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ilay demoniaka. Ary anisan'ny asa mahagaga nandrahan'Andriamanitra ray an' Jesosy zanany moa ry havana ny fanasitranana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ary izy tompo koa aza dia naniraka ny mpianany hanohy ny asany. Ary efa any amin'ray moa ny tompo ankehitriny, efa niakatra izy, ary vao tamin'ny alakamisy 2:20 Mey zany no nanaovantsika fanompam-pivavahana, nanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra noho izany andro niakaran'ny tompo any an-danitra ary teo amin'ny teny amin'ny rahony lanitra. Eny ry havana, mba mila mazoto mivavaka isika, satria miara-mahafantatra ange isika fa mahatsiravina amin'izao fotoan'izao ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly sy ny firongony amin'izao andro ankehitriny izao. Mandrovo-tsia Satana sy ny devoliny satria kely sisa ny andro azo iasany, ary izy dia miasa tsy mijanona, tsy ankijanona 24 heures sur 24 hoy ny teny vahiny. Fa ny fanaratsy sy ny firongony tsy maintsy sy manaiky
tsy maintsy manaiky ny fahefan'andriamanitra ny fahefan'ny zanak'andriamanitra dia jesosy kristy tompo ary izy ihany koa jesosy no efa nanome antsika mpianany inona ny hery sy ny fahefana anitsaka menaranina sy mainkoka andraisy ny hery ny fahavalo rehetra eny ry ava-malala efa nitsodrano antsika izy ka nyteny hoe indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao eny ry havana toko tsy mamitaka ny tenin'andriamanitra marina amin'ny fotoana rehetra ny tenin'andriamanitra ary tsy miverina foana ny aminy raha tsy efa natanteraka zay sitrak'andriamanitra sy ambinina amin'ny nampandehanany azy araka ny voarakitra ao amin'ny boky Isaia mpaminany toko 5:5 ary tadio ry havana fa jesosy ilay teny velona sy mahery ilay teny naharian'andriamanitra izao tontolo izao satria fatatsika voalaza ny Genesis toko 1 fa ny teny fotsiny ange Andriamanitra dia ary zao rehetra zao ny lanitra ny tany ny ranomasina ary teny nataon'Andriamanitra io dia Jesosy Kristy lay zanany ary alohan'ny handaozan'ny mpianany dia ny teny ihany koa ny tompo ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona toko 9:10 eo amin'ny andininy 7 ao amin'ny Jaona toko 9:10 eo amin'ny andininy 7 dia Jaona ambarany amin'ny anaran'ny tompo fa izao izy milaza marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irahiko ho aty aminareo izy tsy sanatry ry ava-malala hoe miteniteny foana Jesosy Kristy fa matoa izany no teny nataony tamin'ny mpianany izay tena tiany dia fantany ny programa mahasambatra ny mpianatra azo ny antsaina fa tena alahelo ny mpianatra rehefa tsy hahita azy intsony fa ny fanahy masina dia isolo toerana azy ary ho tsapany mpianatra tokoa amin'izay fotoana izay izany hoe fahombiazana izany hoe fitahina avy amin'ny tompo izany rehefa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ary ahoana hoy Jesosy Kristy raha nanambara amin'izany hery ny amin'izany hery ny fanahy masina zany izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 eo amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'ny tompo azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko hoy izy manomboka ao Jerosalema manerana Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ary isaorantsika an'Andriamanitra fa efa tena miely dia miely ny filazantsara manerana izao tontolo izao satria tsy maintsy voatory ny filazantsara ny fanjakana vao ho tonga ny farany vao hiverina ny tompo ary rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ny apôstôly dia feno hery sy fahefana navita asa taka izay nataon'i Jesosy Kristy ary tanteraka moa lay teny nambarany amin'ny filazantsara ny soratany Jaona toko 9:10 nivakitsika teo ary farany ry havana mila miambina mila mailo isika mba tsy ho azo ny masirasiran'ny fariseo dia ninona zany ny fiatsaram-belatsy fisehoana fa ety ivelanysika dia tahaka ny hoe tena olon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra fa hay ny ao anaty tsy zany akory araka ny voalazan'ny mpandinika soratra masina ny teny hoe fariseo dia avy amin'ny teny hebreo zay midika hoe nosarahina séparé amin'ny teny frantsay rehefa tapitra ny asananyrana ny mpaminany taorian'ny fahababona dia nisy ireo mpivavaka nambara hoe Chasidim na olo-masina izay niezaka ny azo natrany ny lalàna ary ho azy ireo zany dia ny fahefan'ny lalàna no atao hoe finoana an'Andriamanitra fanajana fanarahana ny lalàna kanefa isika dia tsy olona miaina eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ary nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia niforona zany ny fikambanan'ireo jiosy ireo zay fariseo nanambarana azy ary tamin'ny fomba enjana no nampiara ny lalàna fankatoavana ny lalàna zany no fitsipitondran-tena ny ainan'izy ireo ary teraka moa zany lay atao hoe masirasira ny fariseo marina tokoa fa nanana fitsipitondran-tena amendrika izy ireo nanana fahazotoana tamin'ny fanompoana tamin'ny asa nataony na hafetena ary besaka ny zavatra ny vadiny zay fantany fa tsy mahasoa ny tenany
saingy diso zavatra ray logoavana izy ireo ry havana ary tena fahadisoana behivavy ny hevitra fa olona marina ary hitantsika izany ohatra toko fa 8 azafady ry havana eo amin'ny andininy 9 Jesosy Kristy no miteny ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa zany ry havana ny fariseo mitoko tena fatratra mihevitra fa tsy mba mpanota tsy mba misy eritreritra na de kely akory aza ao aminy fa ny olombelona rehetra angeka nitorotorona tamin'ny fahotany taranaka Adama sy Eva ary tena meloka sy mpanota rehefa ny olona reny ry hava-malala manaiky fa tsy mba manaiky azafady tsy mba manaiky fa taranaka Adama sy Eva fa mihevitra fa tsy misy fahotana ao aminy dia mazava ho azy fa tsy andiny tena naovinanoviana zany olona izany ary tsy mba hibebaka noho ny mampanota azy ary isika olombelona tsy hoe navita fahadisoana fotsiny tsika ka mila mibebaka fa ny natiorantsika mihitsy ange zay olombelona nofa mandra ary rehefa lavo Adama sy Eva ka taranana isika dia mpanota koa raha tsy mibebaka isika manaiky fa mpanota dia ho jamba ra-panahy mandrakariva tahaka ny fariseo ary dia tsy nety nino fa Jesosy Kristy ane ka tonga hamonjy ny olombelona mpanota ary raha tsy voavonjy isika dia tsika moa tsy mahavonjy tena tsy maintsy hivarina any amin'ny helo ary Jesosy rery ihany ry hava-malala ao amin'ny tompo no afaka mamonjy izy no mpamonjy tompo mpanavitra mpanafaka ary araka zany tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olombelona ateraky ny fanahy masina zay milatsaka avy any ambony ary tsy maintsy mandray zay le atao hoe fahateram-baovao lasa olom-baovao amin'ny Kristy ary am'izay fotoan'izay vao afaka mandova ny lanitra mahazo antoka fa voasoratra ny an-danitra ny anarany fa ny fariseo moa zany dia tsy mba nety nino satria tsy mba nanaiky fampanota ka dia inona ny nataony araka ny vakitsika ao ato amin'ny filazantsarany Matthieu voasoratra teo nataony ny ampanga any Jesosy Kristy indray izy ho misy fanahy maloto ny toeran'ny Belzeboba zany hoe nampangainy fa tsy vitany hoe nisy fanahy maloto fa lazainy fa noendrika indrenindray ny tompo fa fanahy maloto indray hony no namoany lay demonika na tonga lay lehilahy jamba sy mona zany ho mona sy marenina ho nahare sy afaka ny tendry fahajambana ara-panatanteraka nanakona nanampina ny fosana mampanahy ny fariseo ary toy izany mihitsy nge ny apôstôly Paoly raha mbola fariseo izy ka mbola Saoly no anarana nentiny hanika nanazava ny tompo ry havana hitantsika eto zany fantatry ny tompo fa nahanome fanazavana fahazato fahariva azy izy dia tsy ho azo nyreto fariseo jamba ireto izay tsy mba nahaina netry tena moa tsy nanaiky ny maha olombelona mpanota azy kanefa tsy maintsy nanazava ihany Jesosy Kristy satria vahoaka betsaka ny teo ary nanazava izy amin'ny maharaby azy rabony zay midika amin'ny teny hebreo hoe mpampianatra ary fantatsika nge fa raha misy mpianatra ohatra 50 amin'ny klasy anankiray ka manazava ny mpampianatra mety tsy ary ahazo daholo ny 50 mety misy vitsivitsy tsy mahazo fa zany tsy manakana ny mpampianatra hanohy ny fanazavana ny lesona omeny ry havana ny toe-po ny toe-panahy ny toe-tsaina tao amin'ny fariseo dia hita ihany koa ampisorona sasatsasany ny mpanora-dalàna na dia tsy hita eto aza moa ireo mpisorona sy mpanora-dalàna ireo olona mihevitra fa marina mandrakariva tsy mba mila ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hanika hoy Jesosy zay ny nambarany satria voalaza ihany koa moa ity tantara ity ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka vakitsika nge eo Marka 7 zao ny voalaza eo amin'ny andininy 7 eny hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo lazaiko aminareo marina tokoa ahazo famelan-keloka
ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra ataony. fa zay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika hoeloina ny amin'ny ota mandrakizay. Izany ny lazainy ary andiny fahatelopolo satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Miteny an' Jesosy zanak'Andriamanitra velona ho azy ny fanahy maloto, zany natao hoe manao blasfemi, miteny ratsy ny fanahy masina ary tsy mahazo famelan-keloka. Fitenenany ratsy ny fanahy masina rehefa malala ao amin'ny tompo, zay fanahy masina moa dia Andriamanitra ihany. Persona fahatelo ao amin'ny baiboly dia misy Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina, dia faran'izay mampatahotra tsy azahoana misitraka ny famelan-keloka. Ary fatatsika fa Satana sy Lucifera mandrakariva devoly sy ny forongony no ambadika izany zavatra mirehitra fanaovana zavatra mahatsiravina rehetra izany, ary dia Satana moa nikendreny ny tanjony dia nitondra ny olona hiaraka aminy handova ny helo andeha ho any farihy mirehitra afo mandrakizay. Ry havana, mino kosa isika fa isika miombona amin'izao fandaharana izao dia efa olona ny bebaka, efa lasa zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ary nateraka indray ary olona ahay iambina mandrakariva, tsy hanao tsirambina ny asa fanompona zay efa nekentsika nametrahan'Andriamanitra antsika, ary raha sanatra isika ka manome alahelo ny namantsika dia olona afaka miaiky fahotana ary mangataka famelana, tsy avy amin'Andriamanitra ihany fa amin'ny namantsika ihany koa, satria izany no asany fanahy masina isaorantsika ny tompo. Dia engany rehefa malala zany afatry ny tompo izany hitoetra betsaka ao anatintsika ary ampaherentsika anome antsika finoana sy fanantenana mandrakariva eo ampiandrasana ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra, ary ho azy Andriamanitra ray zanaka fanahy masina irerian'ny dera sy ny lazary ny voninahitra ho amintsika ny asan'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, mankasitraka anao indrindra izahay fa tena mamy loatra ry tompo ny afatra ao, koa dia ampianary mandrakariva izahay handiny tena hiambina, hibebaka, hifona rehefa mampafantatra anay ny fanahy masina fa misy zay ratsy nataonay teo masonao ry tompo, ary arovy izahay mba tsy hita eo amin'ny fiainanay ny masirasira ny fariseo. Dia misaotra ry tompo fa tsara ianao, Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra anao Jesosy Kristy mifona ao anay eo ankavanany ray, dia ho anao ray zanaka fanahy masina ny dera sy ny voninahitra. Amen. Tapitra ry havana ny fandaharantsika, koa dia manao velomanao tahin'ny tompo ary amin'ny heriny indray. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.